Anisan'ireo firenena ao anatin'ny faritry ny Oseana Indiana anatanterahana ny fikarohana ara-tsiansa mikasika ny harenan-dranomasina sy ny fiarovana ny tontolo iainana an-dranomasina i Madagasikara. Fikarohana izay tafiditra amin'ny fandaharana asa Nansen izay iarahan'ny Agence Norvégienne de Coopération pour le Développement NORAD, ny Institut de Recherche Marine IMR ary ny tahirin'ny firenena mikambana mikasika ny fambolena sy ny sakafo FAO. Nosoritany ministry ny harena an-dranomasina sy ny jono fa zava-dehibe ho an'ny fitantanana ny harena an-dranomasina ny fisian'ity fikarohana siantifika ity. Hatramin'izay tsika raha jerena ny gestion pêcheritsika ankoatr'ireo misy ressources sasasasa toy ny crevette na ny langouste zay misy fanaramaso fijerena zara dia nanao approche par précaution foana tsika teto Madagasikara. Fanao moa ny approche par précaution satria tsika tsy mahafantatra hoe ahoana marina ny état stock-tsika dia na dia hanome autorisation azy zay ndraindray misarasara fa dia aleo mataotra am'le hoe sao dia lany tamingana ny raha toa ka olona betsaka mamiterino nefa aty amin'ny lafina anankiray koa izy misy ihany koa ressources tsy exploité dia ataoko hoe au niveau de l'économie zany dia ataoko hoe mba misy manque à gagner antsika ihany kanefa ty fiaraha-miasa ty ity no hanampy antsika bebe koa afantarantsika ny ressources eto amintsika satria afantarany état de stock. Any Afrika Avaratra, ny sambo NR Dr Fridtjof Nansen raha ny fanazavana nentin'ny solon-tenan'ny FAO eto amintsika dia afaka iray volana no tonga ao amin'ny faritry dranomasin'ny Oseana Indiana ao anatin'ny courant de Somalie manomboka eo Comore hatrany amin'ny tendron'ny avaratry Madagasikara. Azon'ny mpikaroka malagasy raha ny fanazavana nentin'ny Patrice Talokam ny mandray anjara amin'ity fikarohana mikasika ny harena an-dranomasina sy ny fiarovana tontolo iainana izay totosain'ny sambo NR Dr Fridtjof Nansen. La mise en œuvre a commencé depuis quelques mois déjà au niveau de l'Afrique du Nord et progressivement du Maroc. Le bateau de recherche dont est en train de parcourir l'océan Atlantique et il sera dans les mois prochains au niveau de l'océan Indien. C'est pour dire qu'il n'y a pas une périodicité spécifique parce que le programme pourrait durer 4, 5, même 10 ans. 10 ans, tout dépend de la rapidité et de la recherche qui est menée par les chercheurs. Ce qu'il faut comprendre, c'est que l'opportunité est donnée ici aux pays africains côtiers. Androany totosaina ny fifanaovan'ny mpiara-miasa teo amin'ny ministeran'ny harena an-dranomasina tarihin'ny ministra Gilbert François sy ny jono ary ny teo anivon'ny FAO izay nahitana n'Andriamatoa Patrice Talokam solon-tenan'ny FAO eto Madagasikara.